Ny farana kosa ny zatoandro izay napetraky ny gouvernemanta anatraran'ireo departemanta tsirairay avy ny tanjona izay napetraka afapo amin'ny asa vita ny gouvernemanta izay tarin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta ny général Jean Ravelonarivo zany nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy moa ny vokatra izay zatoandro zay teny amin'ny lapam-panjakana ny avloteny. Raika amin'ny sivifolo isan-jato ny tanjona eo amin'ny sehatra Aratoekarena no tratra raha ny taritra nataon'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta. 7 isan-jato ny tanjona no tratra eo amin'ny sehatra Aratoekarena ary 9 isan-jato no tratra eo amin'ny sehatra ny fitantanana na ny gouvernance. Raha ataony kajikajy dia mahatratra 4 faingo 7 isan-jato ny tanjona no tanteraka. Afapo arak'izany ny prime ministre izay nanambara fa tsy mijanona eo ny asa. Sange tsy mijanona eo vita ny 100 jours dia mijanona ny asa. Ary ny katsahantsika lalandava dia ny anatsarana ny asa tao sy ny fampandrosoana. Ka raha ireny vita tao anatin'ny zato andro dia tokony mbola havita tsaratsara kokoa n'izay zato andro zay hozy ny filoham-pirenena ary tokony hafantoka tanteraka ao amin'ny paikady natao dinasa mifandray amin'ny paritra malagasy zaro bolana ny zavatra kendrena zany hoentina hanatsarana ny zato andro manaraka. Hoe sazo moa dia tsy fiteny loatra fa ao anatin'ny zavatra misy eto amintsika dia fa natao hoe napetraka ny politika ny fampandrosoana fa ireny ny zavatra misy ary raha misy ny fanatsarana zay tokony ho atao dia azo amboarina izany fa amin'ny fotony sy ao anatin'ny fitiava-tanindrazana lalandava satria isika zao dia hiasiky ny fetim-pirenena aloha ary ny fahaleovan-tena zany dia manandanja ka mahamalagasy antsika sy manana ny soatoavina ao anatin'izany dia tsara izay fety zay sy ny fankalazana ny 5 taona ny voalohan-dahana ny tafika rehetra sy ny zandary zay ny zavatra hoatrehintsika aloha ary ao anatin'izany tsy midika koa fa hoe isika manko rehefa misy zavatra anankiray dia lasa lian-tsaina hoe inona ny zavatra hitohitohiny zay zavatra zay ny tony dia ho hitantsika eo ihany aza adimy fa voalazako teo ny fetim-pirenena voalaza ny fifidianana communaly zany rehetra zany dia ao anatiny fotony ary ao anatiny manodidina ny raha-pirenena daholo no tsy maintsy jerevana. Ny filoham-pirenena ihany koa dia nilaza fa mahafapo ny vokatra izay nampahafantarin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta tafiditra ao anatiny IRR. Nambarany kosa nefa fa ezaka bebe kokoa no andrasan'ny vahoaka amin'ny mpitondra ary ny tombana dia tokony hisy salanisa mazava na évaluation quantitatif. Ny 17 volana martsa lasa teo raha tsy ahivina no nanolotra ireo fanamby hotratrarina ny gouvernemanta ary nomendanja manokana ny kolotsaina mitondra vokatra. Tena ireo lahara-pahamehana ve no asa voasafidy raha ny fanamariana izay noentin'ny filoham-pirenena. Misy ny traikefa tsoahana ao anatin'ny IRR andiany voalohany iny. Amin'ny IRR andiany faharoa dia atsaraina ny fomba fiasa hoentina manatanteraka izany na ny metodologia ary atsaraina ihany koa ny serasera. Hatreto dia mbola tsy voafaritra mazava ny antombohan'ny zato andro faharoa. Akoatry ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana izay nanohana ny fampiarana ny initiative Africa Foraire dia tsy nisy ny fanamariana manokana noentin'ireo mpiara-miombonantoka arabola sy arateknika. Nisy moa ny antso nataon'ny filoham-pirenena ho azy ireo mba hanampy amin'ny fanatanterahana ny paikady natao dinasa na ny PND ary mba hisian'ny fanentanana mikasika ny kolotsaina mitondra vokatra izay antoka ho an'ny fampandrosoana ny firenena.